Ny tanànany Mahajanga moa tena nisany nahita zato isanjato izay éclipse izay ao anatin'ny fialan-tsasatra raha teo isika maro ny mpiala-tsasatra ny safidin'ny tanànany Mahajanga mba hijery izay éclipse izay etsy ankilany ihany koa maro ny mpizahatany tonga tao an-toerana. Nangihina ny araben'ny renivohitra teto Mahajanga toy ny andro alahady no fahitana azy sy ny asan'ny mpiasa. Nanaroatra nanokatra tsena maraina ireo mpivarotra ary tapakandro maraina hatramin'ny folo ihany no ny asany ankabeazany. Naresaka andro atoandro kosa ny teny amin'ny Bor na ny Morondramasina raha toa ka toeram-pitsangatsanganana riva sy fiboboana amin'ny alina no tena ahafantarana azy. Maro ireo fianakaviana safidy hijery ny fanakona masoandro na ny éclipse teny amin'ny Bor, mpizahatany, mpiala sasatra ary ireo tompo-tanàna. Tsirabe dia jery éclipse anatalana. Ahoana fahitanao azy? Ohatra hoe mahafinaritra ihany mijery anazy. Raha tsy hoe jery éclipse fotsiny dia inona zany efa hita zao miandrandra kely ianao dia tantarao kely. tena efa misarina tanteraka an'ilay masoandro izy. Nanomboka tamin'ny iraika ambin'ny folo ora latsaka ny fanakonana. Nanomboka hita ampahany izany rehefa tazana amin'ilay solomaso fampiasa manokana fijerena ity tranga afaka ity. Tamin'ny 12 sy 9 minitra tanoany kosa dia nisasaka ny fanakonana ary izao hitantsika zao amin'ny sary zao. Feno tanteraka kosa izany tamin'ny 2 ora latsaka fahatelony. Lavatra ny endriky ny fifandosoana voadidina an'ilay lokon'afo manodidina. Ekika sy orakoraka kosa no nandraisan'ireo mpijery izany fampisehoana voazanahary hafakely izany. Afa-po ny mpiala sasatra, indrindra ireo nandeha lalandavitra mba hankafy ny éclipse taty Mahajanga.